ankehitriny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia betsaka ihany koa ny doron-tanety ny fandoroana ala. Io ny teneniko hoe misy kolotsaina efa napetraka izay ratsy tsy mampivoatra eto amintsika amin'izany fandoroana tanety izany. Ka izay ngamba no omeko any monsieur le ministre ny environnement ny tetikady ny fandraisana andraikitra ny fepetra ho raisina manoloana n'izay doron-tanety izay. Ary ny faharoa ihany koa dia hita ihany koa ny fanondranana antsokosoko ireo sokatra imbetsaka no nahitana an'izany tao anatin'ny andro vitsy fotsiny dia efa nahitana fanondranana sokatra maro dia maro mivoaka eto amin'ny firenena. Ary izay no omeko anao ny fitenenana monsieur le ministre hoe inona ny fepetra raisina manoloana an'ireo tranga anankiroa ireo. Mankasitraka nanome fitenenana ary miarabanao ampanajana Andriamatoa Flo, miarabanao ampanajana Andriamatoa Premier Ministre, miarabantsika rehetra manaraka an'izao filan-kevitry ny ministra zao. Araka ny nazavanao Andriamatoa Flo, tena fanetry be ny firenena ny doroala sy ny doron-tanety ary tena manimba ny nofotany sy ny tontolo iainana izy io. Fa ankoatran'ny tontolo iainana dia mahatsiravina ny voka-dratsiny amin'ny fambolena, ny fiarovana ara-tsakafo, ny toe-karena ary ny fizahan-tany. Maro samihafa ny anton'ny afo araka ny hitantsika amin'ity sarity. Anisan'izany ny fihetsika ny olona, indrindra ny fanovana ny tany ho an'ny fambolena sy fiompiana, ary koa ny famokarana arina fandrehitra na charbon. Eo any ny fikasana ratsy izay indraindray misy antony ara-politika. Raha androany fotsiny tany mandena manodidina ny Fort Dauphin dia nisy afo efa maty izy io ary intelo mbola mirehatra foana nefa ny tepokafo vaovao dia mifanalafitra ary rehefa arahina ny diatongotra manodidina ny tepokafo dia nisy olona telo tratra ary efa ampelatana ny fitsarana sy ny gendarmerie izy ireo. Ny antony iray lehibe koa izay manamafy ny afo dia ny haintany. Io haintany io dia tena mitondra teraka loza ho antsika satria tsy misy faritra eto a Madagasikara ankehitriny izay nanaraka ny taon'ny rotsakorana. Midika zany hoe ny mpamboly dia mizaka an'izay voka-dratsy izay ary ny alako. Raha mijery fotsiny tsika any Dekaleka sy any Andasibe, misy turbine any Andasibe efa 30 taona mandeha isan'andro mamokatra herinaratra. Ary amin'ity taona ity voalohany ao anatin'ny 30 taona hoe tsy mamokatra tsony le turbine satria tsy ampy ny orana. Io resaka haintany io dia tsy eto Madagasikara ihany koa fa maneran-tany. Raha mijery fotsiny tsika androany any Los Angeles ohatra olona 3 alina no tsy maintsy evacuena noho ny doron-tanety sy ny doroala izay mitranga any. Ary ohatra koa ny Canada moa tamin'ity taona ity dia 18 millions d'hectares no may. Midika zany hoe tena ny tany rehetra mizaka an'izay doron-tanety sy doroala izay. Ho an'ny Madagasikara manokana tamin'ny 420 dia 9 hectare no velaran-tany may fa tsara marihana fa 200 fotsiny no doroala. Midika zany hoe ny 7 amin'ny 700 dia tanety sy kijana. Raha eo amin'ny 720 ny rara no any amin'ny fitsarana ankehitriny ary mampiseho ny ezaka entitra atao amin'ny fampiarana ny sazy araka ny lalàna. Atao ohatran'le tany mandena tany Fort Dauphin teo ny fanadihadiana sy fikarohana ny tompon'antoka rehefa misy ny tranganafo. Tsy miraviravitanana ny fanjakana ary maro no fepetra ifaniraisina. Anisan'izany ny fanentanana ny mponina momba ny voka-dratsy ny afo
ohatra nisy commune izay ny tsy diako a dia mbola mieritreritra ny olona hoe nisetroka ny dortanety dia misitina orana nefany a manimba ny tontolo iainana dia vome miteraka loza izay araka ny nazavainao koa Andriamatoa Flo dia tsy ministera iray ihany moa no miezaka amin'ny resaka dortanety satria mila praisan-kina mila fiara-miasa miaraka amin'ireo departementa hafa ary isorako manokana moa ny tafika ny gendarmerie nationale gendarmerie pirenena ny polisy ny ministera ny atany ny fitsinjaram-pahefana ny fitsarana ny fambolena sy ny fiompiana sy ny serasera sy ny sisany amin'ny firaisan-kina izay nasehony tao anatin'izay ezaka efa nataontsika eo ihany koa moa ny fametrahana sy ny fanamafisana ireo dina sy ny komity miady amin'ny dortanety efa 4683 ankehitriny ny komity miady amin'ny dortanety ary efa nivatsiana fitaovana koa izy ireo zava-doza toy ny covid ny afo ankehitriny ary ratadidintsika tamin'ny covid dia nametraka CCO covid ny fanjakana malagasy ary nametraka CCO feu kotsika izay tsy diako tamin'ny maraina nakahery sy nanoana ny ekipa ny PNGRC sy ny MED ny tenako ary amin'io CCO io no mandrindra ny ezaka manerany nosy izay mifandray koa miaraka amin'ny CCO régional ohatra hoe tamin'ity maraina ty miaraka amin'ny CCO anosy tsika ny vory ary misy commissionna dimy amin'ny CCO ny renseignement sy ny base de données ny anticipation ny communication na serasera ny logistique sy ny fitaterana ary ny conduite des opérations na ny fandrindrana ny hetsika any an-kianja tsy maintsy mijery lavitra tsika momba an'io olan'io satria mbola ho avy foana io amin'ny taona ho avy ary maro no ezaka atao mba hanamafisana ny fampitaovana sy ny fampiofanana ary ny satria sarotra le ny akamaroan'ireo toerana misy afo dia efa mikaroka vahaolana isika amin'ny fividianana na fanofana fitaovana avolenta toy ny canadair na ny bombi boquette izay afaka apetraka amin'ny hélicoptère averina fa andraikitra iombonana ny ady amin'ny afo ary ho atsaraintsika ny rafitra fitantanana ka ho apetraka ny komity interministérialy momba ny dortanety hanamafisana ny fitantanana sy fiatriana iombonana ny afo farany mila sazy entitra kokoa isika satria ny lalàna farany momba ny afo dia ordonnance tamin'ny 1960 ary tsy maintsy hanamafisana moa izy io ary efa misy volavola an-dalàna efa omanina zay angamba ny ady iombonana ny ady amin'ny afo ny ezaka dia tokony iraisiny rehetra na ny olo-pirenena ny vondron'ny mpiaramonina ny tompony andraikitra ny fotony ny fiangonana ary ny fikambanana tsy miankina satria mila mamela lova ho an'ny taranaka isika fa tsy amela loza ny teboka manaraka dia ny ady amin'ny fanondranana sokatra antsokosoko ho an'ny contexte ny sokatra malagasy dia tia ny varimezina iraisam-pirenena no tsy fahitana azy afa-tsy eto amintsika sy ny vidiny dia lafo firenena maromaro moa no tafiditra ao anatin'izay tambazotra izay Singane, Thaïlande, Chine, Tanzania, sy ny Nosy Comores, misy moa ny pays de transit ary misy ny pays intermédiaire ary ny fampiakarana ny filanako dia anisan'ny goavana be satria tamin'ny tenako niona miaraka amin'ny fanjakana thaïlandais dia ohatra efa misy firenena na tanàna toa ny Hong Kong dia any efa miompy sokatra avy any Madagasikara ny olona ary any an-dalana mihitsy tonga dia hoentina amin'ny trottoir miaraka amin'ny lesa ohatra ny alika ny sokatra avy any Madagasikara dia mampiakatra ny vidin'ny sokatritsika misy milaza hoe niakatra be ny trafika tamin'ity taona ty dia hoe maninona anivelany foana vao hita rehefa misy ny trafika tsy ny trafika tompoko no niakatra fa ny isan'ny tratra no ny ezaka izay nataon'ny fanjakana ary mbola averika any ny fisaorana manokana ho an'ny mpitandro filaminana sy ho an'ny fitsarana satria tamin'ity taona 2024 ty
dia sokatra miisa 6457 no tratra. Kanefa 4814 dia teto Madagasikara ihany no tratra. Diky zany hoe ny akamaroany dia eto Madagasikara. Ary ao amin'ny le 1643 tratra tany ivelany dia 1476 ny sokatra naverina an-tanindrazana, zany hoe 91% zany no tany fampodiana izany ambony indrindra teo amin'ny tantara. Mandray fepetra isika manoloana an'izany, ary ampiarina ny politika tsy misy sindrafo na politika tolérance zéro, satria araka ny toromarika nomenao Andriamatoa Filoha dia tsy maintsy ravaina hatramin'ny fakany ny tambazotra mpanao trafika ny arena Voajanahary. Ary misy opération goavana ankehitriny amotehana ny tambazotra mpanao trafika, fa mbola misy secret ny investigation ary tena mbola mandeha izy hatramin'izao ary mbola tsy azo azavaina ankehitriny. Ny tambazotra ny ratsy dia tena matanjaka. Ny mpanao trafika manana vola, manana fitaovana ary tsara organisation be izy ireo. Midiky zany hoe raha tiantsika hiadiana ny tambazotra ny ratsy dia mila mametraka tambazotra ny tsara koa isika manoloana ny ady amin'ny tambazotra ny ratsy. Voalohany dia tsy maintsy amafisana ny fahaiza-manao amin'ireo mpisehatrara mpanjakana, ny eo amin'ny anivon'ny fitsarana, ny gendarmerie pireneny, ny police pireneny, ny faditseranana ary ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Fa ireo mponina eny fotony ihany koa afaka manampy tsara antsika. Napetraka ihany koa moa ny task force internationale iarahana amin'ireo firenena maro toy ny Thaïlande, Malaisie, Indonésie, États-Unis, Tanzanie sy ny sisany, ary nalaina ohatra le izy ary natsangantsika koa ny task force nationale tany faritra atsimo andrefana izay iarahana ohatra hoe miaraka amin'ny OMC, miaraka amin'ny tanjo filaminana ny toerana, miaraka amin'ny vondron'olona ifotony sy ny sisany. Miara-miasa amintsika koa ny vondrona iraisam-pirenena toy ny Interpol moa ny polisy iraisam-pirenena, ny UNODC izay bureau ny firenena mikambana miady amin'ny resaka crime sy drogue sy trafika, ary ny USFWS ohatra. Averiko ihany hoe ny vondron'olona ifotony izay tena manampy sy manome vaovao satria manana numéro maintso ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy 955 755 dia azo atsoina maimaimpo ny numéro io raha sendra mahita kana trafika ny vondron'olona ny fotony. Amarana koa azy Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Premier Ministre isika rehetra. Misy koa ny fitarainana fa hoe ny madinika foana ny tratra sy ampidirana ny amponja. Ary araka ny toromarika koa izay voaray avy any aminao Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre dia tsy misafidy isika ary ampiarina foana ny lalàna na malagasy na teratany vahiny. Ary tamin'ity taona ity ihany dia nisy frantsay, Bangladais, Sri Lankais, Thaïlandais, Tanzaniana nampidirana any amponja eto Madagasikara. Nisy koa ny malagasy fa midiky zany hoe na olona manambola na tsy manambola dia tsy maintsy ampidirana any amponja. Ary na olom-boafidy na olom-boatendry raha manao trafika raha tsy manaja ny lalàna dia tsy maintsy ampidirana any amponja koa. Ary io ny raha farany tamin'ny 24 décembre nisy solombavam-bahoaka moa nanao trafika ary efa netsafa izy io ary misorako koa ny fitsarana sy ny gendarmerie tamin'io raha io. Mankasitraka tompoko. Ny ady amin'ny dorotanety sy ny fanondranana an'ireo sokatra eto amintsika sy ny ireo arena Voajanahary, zavaboary eto amintsika ny fiarovana an'ireo dia zava-dehibe tokoa Monsieur le Ministre. Ka mikasika an'ilay sokatra teo ohatran'ilay fatratrarana an'ilay volamena ihany Madame Ramatoa Ministra ny Finance, mila ometsika mari-pakasitrahana ireo olona izay nisehatra natratran'izy ireny. Ka mba ilaiko menarao anahy eo anivon'ny douane izany, ny olona ireo inspecteur izay natratran'izy ireo mba ahafahantsika mi-encourager an'izy ireo, mamean'izy ireo mari-pakasitrahana
sy ireo rehetra izay ihany koa manatratra sy mitorika an'izay resaka kolikoly sy fanondranana atsokosoko ny are-pirenena izay. Ka zay Madame Ministra, mba ilaiko rapitso mba ahafahako mandray ny fepetra ihany koa hoentina anakasitrahana an'ireo tompon'andraikitra rehetra zay voakasika zany reo zay tena nisehatra na tratra an'ireo fanondranana atsokosoko reo na ny sokatra na ny volamena na ny zavatra hafa ihany koa. Mikasika ny dorin-tanety indray misy tena communication mafy, Monsieur le Ministre, tokony ataontsika sensibilisation, fanentanana ny olona mba hiady amin'ny resaka dorin-tanety. Misy mantsy ny zavatra efa fanao sy faniraikitra atao an-tsaina, araka antaneninao teo hoe misy hafa atao amin'ny fambolena. Rehefa mandeha amin'ny faritra maro ianao dia hita mihitsy hoe misy ala ray manontolo, misy olona zay mifindra monina dia mamotika ala mihitsy mba entina ambolena katsaka, entina ambolena vary. Nefa ny vary ho azo zareo anatin'iny toeran'iny dia ny azo volentsika eo afaka 30 taona vao afaka arenina indray ny toerana amin'izany. Mora tokoa zany no manimba ny mandoro noho ny manangana. Ka eo no misy zavatra tsy maintsy ampianarintsika an'ireo olona praitandrazana fanaovana ny tavy tsy ireny mihitsy kory no ahafahana manalantsika eo anatin'ny fahantrana sy indrindra ihany koa tsy vaolana ny fandoroana ala. Zay zany misy sensibilisation, misy politika tokony apetraka reo amin'izay Monsieur le Ministre. Ao ihany koa ianao niteny hoe ny afitry ny sigara ny mpandeha taxi brosy dia anisany ihany koa miteraka an'izany. Tokony misy sensibilisation ihany koa ho ataon'ny ministra ny fitaterana manoloana an'izany eo anatrehan'ireo mpitondra taxi brosy mba tsy hanampy, tsy hanary an'ireo sigara avy mifohana eny amin'ireny bozaka efa maina zay tonga dia mety mitarika ny afo maro isan-karazany ireny. Eo ihany koa ny afo fanaovana saribao. Zay ny teneninao tao Monsieur le Ministre, misy fanentanana lehibe satria ny fianakaviana anankiray tokoa dia mila 1 hectare ana kininina zay anaovana afo saribao. Zany hoe tokony mamboly hazo ny fanentanana ny olona anenany reny sy indrindra ihany koa ny fanentanana ny olona amboly hazo satria fotoana ny fambolena hazo amin'izao tsika amin'ny teny izao. Noho izany misy mesure entitra tokony ho raisina manoloana an'izay dorin-tanety zay hita eny amin'ny lalam-pirenena rehetrarehetra eny tokony ho ataontsika ny fanentanana Monsieur le Ministre satria tokony andraikitra ny rehetra eny anivon'ny fokotany, eny anivon'ny fiarahamonina fa tsy andrasana ety amin'ny anivon'ny filakevitry ny ministra no andeha amono hafa fa fifampitezana fiarahamonina zay ny tokony apetraka eto amin'ity firenena ity. Andriamatoa Prime Ministre, omeko anao ny fitenenana. Misaotra nanome fitenenana Andriamatoa Filoha. Ankoatran'izay ataoko hoe communication fanentanana zay misy endrin-javatra ohatran'izao misy amin'izao fotoana zao. Rehefa miady amin'ny alatromby isika dia tsy mangalatromby tsony ny olona fa manapaka ala. Hita zany amin'ny toerana maro zay ala ataoko hoe forêt primaire kanefa ahitana lalan'ny automobile, lalan'ny camion. Betsaka zay zavatra zay no hita ka mila fandraisana andraikitra goavana tokoa eo amin'ny ministère misahana ny tontolo iainana fa indrindrindra ihany koa satria ny ala forêt primaire no tapahany zareo amin'izany zavatra zany sisy hidirana amin'izany hoe ataoko hoe fambolena fa tena fanapahana ala anaovana ataoko hoe trafikana hazo mihitsy le izy ary tena tsy tokony toerana andehanana ny camion hita taratra fa hidiran'ny camion amin'ireny toerana ireny ka mila fanasaziana goavana nataontsika mahakasika an'ireny raha tsy zany potika ny ala misy eto amintsika raha tsy mandray an'izay fepetra
ohatran'izay zany atsika satria lasa misy tambazotra ny mpanetsika alina mamono ala koa amin'izao fotoana zao raha tsy mitandrina anatsika mankasitrika Andriamanitra fo. Ny fanentanana goavana sy lehibe tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina manerana ny nosy anamafisana an'izay tenin'ny monsieur le premier ministre zay akoatra ny fanasaziana an'ireo olona zay mitady ny tombontsoa manokana fa tsy mitsinjo ny taranaka faramandimby izay.